Manolotra ny arahaba tompoko toy izao indray ny vaovao mahakasika ny gamane. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia somary manansatra ny mijery ny ivony ity gamane ity satria tazantsika amin'izao fa misy ivony kely anankiray aty an-dranomasina aty atsimon'ny nosy be aty, misy ivony ihany koa aty anaty tany ary misy ivony ihany koa aty amin'ny amorontsiraka afovoany atsinanana. Raha fehezina dia somary miparitaka zany ity rivodoza ity. Itsika ilan'izay raha ny salanisa na ny moyenne amin'izy ireo dia tombanana ao amin'ny fahatrisy ao no misy ny ivony tamin'ny folo ora maraina teo, izany hoe ao amin'ny commune Ambovinomby district-ny Bealanana. Mitondra rivotra eo amin'ny 570 km isan'ora izy ary arahana tafiotra 520 km isan'ora. Tsara manamarika fa manodidina ny ivony no tena ahitana izay rivotra sy tafiotra izay. Mizotra mianatsimo atsinanana izy amin'ny hafainganam-pandeha 7 km isan'ora. Raha ny tombatombana dia efa somary miparitaka ny ivony ka tombanana mety ho levina antanety ihany ity rivodoza ity. Ny sisandrahona miaraka aminy kosa dia mety hivoaka an-dranomasina any amin'iny manodidina ny Kapo Masoala iny ho amin'ny anio tolakandro na rahaalina. Etsika ilan'izay raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao ihany koa dia mety mbola anatombatrany ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra sy afovoany atsinanana ny nosy iny fa tombanana hena miandalana kosa izay manomboka Rariva na Rampitso anoany. Na izany na tsy izany aza dia voatazona hatrany aloha ny fampilazana miloko manga na filazana fa mbola mila mailo hatrany amin'izay rivodoza izay ny any amin'ny fahatridiana Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo. Etsika ilan'izay ihany koa araka ny efa natsidika teo dia mety mbola ho betsaka ny rotsakorana indraindray any amin'iny faritra avaratra sy afovoany atsinanana iny ka misy ny fampilazana ny amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay manodidina eo amin'ny 50 hatramin'ny 100 mm ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora. Filazana amin'ny loko mena amin'ny fabetsahan'ny rotsakorana ny any amin'ny fahatridiana Sava, Ambatsoa, Analanjorofo ary any Toamasina sy Brickaville. Filazana amin'ny loko maitso kosa amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay any amin'ny fatra Aloatramangoro, ny district-ny Analalava, Antsohihy, Bealanana, Mandritsara, Befandriana Avaratra, Marolambo, Antanambaomanapotsy, Mahanoro ary Vatomandry. Entanina amponina mba ho mailo amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay ary entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza médicaux. Mifarany dia mahakasika ny an-dranomasina entanina aloha ny mpiandrika manomboka eo Analalava hatrany Atsiranana ary eo Antsiranana hatrany Mahanoro mba tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandrapalasa ity rivodoza ity satria mbola hikorotana tanteraka mihitsy ny toetry ny andro eny an-dranomasina ka ahery na ahery be ny ranomasina indraindray. Dia izay indray ny vaovao mahakasika ny gamane. Ity ihany koa ny fizarana vaovao tselatra farany mahakasika azy manome fotoananao any amin'ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro andavanandro indray. Veloma tompoko.